Mbola mikasika hatrany kosa ny raharaha kidnapping na voaroroy tsara iray nitondra ny fijery ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement aminy tsy anjarany mamaritra ny asan'ny fitsarana izay sampana mahaleo tena eto amin'ny firenena. Mbola ao anatin'ny fanadina tanteraka kosa ny raharaha kidnapping amin'izao fotoana izao. Raha hoetrany kosa ny mahakasika an'izay. Naresaka ny momba n'ilay mpitsara voaroroy tamin'ny raharaha kidnapping tao Toamasina. Mpitsara manana anjara mahefa eo amin'ny firenena. Tsy haritra fa nilaza ny heviny mahakasika an'izay ihany koa ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement raha nihaona tamin'ireo mpanao gazety tamin'ity androany ity. Aminy tsy anjarany ny milaza izay mahakasika azy fa mbola mizotra ao anatin'ny fanadihadiana ny raharaha ankehitriny. Anjaran'ireo mpitsara hoy ity farany no mandidy mahakasika an'izay. Etsika ne miaina amin'ny fitsarana koa e. Zaho aloha tsy afaka hiteny aminareo na nanao lay olona na tsy nanao lay olona satria ao anatin'ny fanadihadiana dia mijery isika ny vokatra zay ivoaka avy eo rehefa mivoaka izy any amin'ny farany dia hita eo hoe nanao na tsy nanao le olona. Ny fitsarana tompo dia fitsarana mahaleo tena ary tsy azo nizaniza itsabana. Mino aho fa ny ivoaka eo dia vokatra ara-dalàna fitsarana madio satria mpitsara ihany koa ny tsara ny mpitsara raha misy zany. Ka ny antenaina zany dia mba ny izora ny zavatra rehetrarehetra zany ankitsi-posy mazava tsisy akiteritery mba ahafahantsika miaina ary mba ahazo an'izay fahamarinana zay tanteraka amin'ny zavatra kasaisika amin'ity fandriam-pahalemana ty mihitsy zany na avy any atsimo na avaratra io na tsinana io na ndrefana mba hitovy ny fomba fitiretiavana ny dossier ary mba hanana liberté na hoe fahafahana tanteraka ny mpitsara. Sarotra ny raharaha mampitahotra ny rehetra ny fahenoana ny hoe mpitsara izay manana anjara toerana amin'ny fiarahamonina no anisany ado mikotrika ny raharaha kidnapping. Betsaka ny resaka mifamaofao sy ny vaovao mivezivezy mahakasika an'izay. Eto aloha dia fantatra fa mizotra eto Antananarivo ny fanadihadiana amin'ny raharaha ary efa amam-polony ireo izay voasambotra tamin'ity raharaha kidnapping tao Toamasina ity.